Ivadika eo amin'ny pejim-baovao politika kosa isika manomboka eto. Raha ampitso no anatanterahana ny latsabato miafina ifidianana ny solotenany anterimeran-dolona amin'ireo andrim-panjakana efatra dia ny CENI, ny HCDDED, ny HCC ary ny HCJ. Ny solotenan'ny anterimeran-dolona iray, CENI sy ny filakevitra ambony sanan'ny demokrasia sy ny tanitandalany HCDDED ary solotena roa amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ary solotena efatra ao anatin'ny rafitra hitsarany mitondrana ny haute cour de justice dia samy hovidiana rampitso. Ao anatin'ny fivoriana azo ny besin'ny maro hatrehana manomboka 10 ora maraina ary itony folakandro manomboka amin'ny 3 ora no anatanterahana ny latsabato miafina hividanana ny solotena Sénat amin'ireo andrim-panjakana efatra ireo dia ny CENI, HCDDED, HCC ary ny HCJ. Ilaina no fanapetrahana reo satria ireo andrim-panjakana lehibe ary ny anterimeran-dolona dia anterimerany stabilité mba tsara zay mba manamaso any amin'ireo entrepreneur isan-karazan'ireo ianay dia amin'ny fahitsiana ihany izay ihany no afara miaro tsara ny stabilité amin'ity firenena ity. Ka ireo olona reo zany dia olona azonay hoe azo tokoisana fa hijery ny fahitsiana mba ahafahantsika ny évoluer. Senatera no solotenany anterimeran-dolona ao anatin'ny rafitra hitsarany mpitondra. Raha toa ka nisokatra ho an'ny olona ivelan'ny anterimeran-dolona ny filatsahako fidiana amin'ny solotenan'ny Sénat ao anatin'ny CENI, HCDDED ary ny HCC. Raha ny tatitra voaray dia ny solotena ao amin'ny HCC no betsaka mpifaninana indrindra. Atota taratasy filatsahako fidiana hatrany amin'ny 30 no voarain'ny Sénat momba io.